zay mahakasika ny famatsiana herinaratra fa raha momba ny fitaterana indray kosa raha ny fanamangasanga ny fampiakarana ny fitanterana ho an'ny eto andrenivohitra dia nahenitra indray ny fanapahan-kevitra io araka ny tapaka tao anatin'ny fiaonana teo amin'ny fivondronan'ny coopérative mpitaterana andrenivohitra sy ny entité Androany toy izay manaraka izao ny tsara fantatra moa izay vaovao zay. Mienitra ny fampiakarana ny saran-dalana ho lasa 500 ariary ho an'ireo fitateram-bahoaka raha nitapaka tao aorian'ny fivoriana raha ny fivondronan'ny coopérative mpitaterana andrenivohitra Union des coopératives de transporteurs urbains UCTU sy ny ATT Androany. Raha tsy ahivony tao aorian'ny fampiakarana ny vidin'ny solika farany teo ka lasa 13 ariary ny litatry ny gazoil dia nanapa-kevitra ireo coopérative mpitaterana ireo fa ampiakatra ny saran-dalana manomboka ny fa 920 ny vonina jolay ho avy izao. Tao aorian'ny fiakaran'ny vidin'ny solika izay ny teny andona izay no misy ny fivoriana raha ny mpitatitra sy ny avy anivon'ny ATT. Ny teo anivon'ny ATT dia nanambara fa tsy maro toerana ny vidin'ny solika ary efa andalana ny fanefana ny elanelam-bidy na ny compensation ho an'ireo mpitatitra ho an'ny taona 2024. Tsy milaza ny tsy ampiakatra ny saran-dalana akory ny mpitatitra eo anivon'ny UCTU fa hiemitra aloha ny fampiarana izany. Tsikaritra ihany koa tato ato fa somary nahitana fiakarana ny santam-bola malagasy ka tokony hisy fiantraikany na eo amin'ny vidin'ny solika izany na eo amin'ny vidin'ny kojakoja ilaina amin'ny fiara raha ny fanamariana izay nety ny filohan'ny UCTU.